Nisy fiantraikany amin'ny seha-panabeazana ny vokatry ny fampiarana ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana maharitra izay naroso ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Mpiara-miombana antoka mavitrika ao anatin'ny fanatanterahana izany moa ny VVF. Natolotra tamin'ny ofisialy tetsy amin'ny ministère fanabeazam-pirenena Entsenosy ny tolo-kevitra momba ny plan sectoriel de l'éducation. Isan'ny nasongadina nandritra ity lanonana ity fa nanamafy ny fahavononany hiditra ao amin'izany atao hoe fanabeazana ho amin'ny fampandrosoana maharitra na ny EDD ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny alalan'ny fananganana ny komite EDD. Natao zany io fanabeazana io mba hanatanterahana ny tanjona fampandrosoana maharitra izay nifarita ny firenena mikambana ny tanjona 7 ka ohatran'ny fitaovana zany ny fanabeazana amin'izay fotoana izay fitaovana hoentina manatratra izany tanjona zany ka ny fanabeazana fampandrosoana maharitra zany dia satria mbola anisan'ny zavabaovao ihany izy io atsika eto Madagasikara dia ampidirina ao anatin'ilay antsoina hoe plan sectoriel de l'éducation na tetim-pivoarana fanabeazana malagasy. Isy arak'izany ny fanovana eo amin'ny seha-panabeazana vokatry ny fampiarana ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana maharitra. Tsy maintsy misy zany fanovana ny fandaharam-pianarana mba hifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary hifanaraka amin'izany fanabeazana ny fampandrosoana maharitra izany. Fa tsy mijanona amin'izay koa zany ny fanabeazana ny fampandrosoana maharitra fa ny mivoaka ny sekoly dia tsy maintsy izy koa zany ny fampahafantarana ny vahoaka manontolo hoe inona moa zany atao hoe fampandrosoana maharitra, ino zany fanabeazana amin'ny fampandrosoana maharitra mba hisy ny atao hoe fiarahamientana zany eo amin'ny tontolon'ny sekoly sy ny velan'ny sekoly. Miara-miasa akaika amin'ny VVF ny komite EDD amin'ny fampiroboroboana sy fampiarana ny fanabeazana ho an'ny fampandrosoana maharitra. Ny toloran'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena Hamarimpakasitrahana moa ny VVF fa nandritra ity fotoana ity noho ny asa maro izay niarahana natao.